Azakazaka fiarakodia ho tanterahana ny amin'ny tanàna Antsirabe ny 13 2012 ho avy jona ho avy izao ny rally jama event izay andraisan'ireo mpanamory fiarakodia maro. Isan'ny handray anjara amin'izany ny team Bertens Boom izay ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoana izao. Kena fa roso tokoa ny rally jama event zany amin'ny 13, 14, 15 juin any Antsirabe no angian'ny rally dia any koa ny amarana anazy. Ny tena marina moa no atony safidiny any Antsirabe ny sponsor jama zany dia any zany no nakafizin'ny mpakafy tamin'ny herintaona dia afapory zareo dia any ny lalaovana. Irana malala fa efa nipartisipe zay tamin'ny herintaona tany amin'ny rally jama event zay izay nahazo lalana faharoa zay tamin'izay ninino lazaina zany dia efa mba fatapatatra zany mety hoe stratégie tokony atao par rapport amin'ny lalana, par rapport amin'ny fanomanana ny tômôbila, par rapport amin'ny hoe fandrindrana amin'ny ankapobeny. Zay zany efa azo ilazana fa efa namamvolona zany ny team Bertin eo amin'ny sehitsy rally jama event zay mandeha amin'ny herinandro. Ninino lazaina hoa dia toy ny fanomanana rehetra io fa mekanika moa ty resanty zay ohatrany hoe navoanay tamin'ny farany teo dia ezaka zay ny anonotra sy anarana zay fahavoazana nazo taminay zay tamin'ny rally total teo zany zay isorana manokana moa hoe vita somatsala izy tsy dia nisy nanina ny tômôbila fa ny mekanika ny navoanay tapaka rotule zany dia ialana tsiny eo an'ireo mpakafy sy ho an'ireo mpanohana satria ninina antony zay mahasport mekanika azy. Zavatra azo ambara fotsiny zany aloha dia efa vonona ny team Bertin miaraka amin'ny Mitsubishi Evo10 zay rana amin'ny partenaire moa zany Shell, compagnie Shell sy ny Airmad sy zay manohana anay akaiky zany amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny Techno. Ninino lazaina hoa vonona zay ny équipe zany efa vonimbonindreo mikarakara ny préparateur le vazaha Jean-Luc L'Enfant moa zany ho tonga amin'ny alarobia zao dia mihinsy manantena zay fa hoe fitondrana tômôbila makany Antsirabe sisa no mamaritra an'izay hoe andray anjara zay na tsy mandray anjara fa herinandro farany sisy ty ahafahana mijery farany any tômôbila. Ninino lazaina aloha dia mazava be zany jama event dia sponsor officiel ny club Asacme. Club Asacme zay misy any team Bertin zany équipage Boom Bertin zany moa tiako ambareto. Resy lahady zay ny amin'ny club Asacme miray ina, miray saina, mivokatra tsara, mpifaninana ao amin'ny Asacme daholo tokoa no maro anisy ao amin'ny mpifaninana rehefa misy ny mansaoty zao na izany zany anefany dia samy miezaka ny tsirairay ny concurrent tsirairay ny tiako hevina miezaka manatsara ny fanomanana, manatsara ny vokatra zay nisy ary koa samy mipika an'izay fahombiazana na ny club Asacme na ny concurrent tsirairay azy rairay avy rehefa tonga ohatr'izay ny vokatra rehefa mifarana ny rally. Eto moa tsy misy hoe ny mandresy obiana ny resy akoraigna fa ny esprit tondrany Asacme azy dia zay no tenenina hoe esprit sportif io isorana manokana nareo organisateur. Tsy azo tsinotsiniovy nareo mpakafy anay raha miteny zay hoe team Bertin, tsy azo tsinotsiniavy nareo club Asacme zay manohana be anay, tsy azo tsinotsiniavy na ninina no lazaina ny sport mekanika eto Madagasikara fa izay no mbola andresena lahatsareo mpanohana hatramin'izao hoe club lehibe ny Asacme miaraka amin'ny club Asacme zany dia tsy maintsy mandresy ny team Bertin ninino lazaina dia ezaka zay amin'ny vokatra tsara ho an'ireo mpakafy mba hitazomana ny laharana farafaratsy ny toy ny tamin'ny herintaona raha tsy ho azo ny championnat tompoko fa miezaka zay hanatsarana izay tsy nety rehetra.